Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy amin'izao alahady fahaenina ambin'ny folon'ny volana marsa zao dia araka ny efa nolazaina amintsika hoe amin'ity volana marsa ity dia mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy antsika eto amin'ny pejy ka amin'ny alalan'ny toriteny fampaherezana antsika vehivavy indray zany no ifampizarantsika isaky ny alahady eto fa amin'ny volana avril indray vao mitohy ny fampianarana momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly dia aza adino mbola mitohy ny fifaninanana azahoana 5,000 ariary amin'ity volana marsa ity amin'ny farany volana marsa ny farany andraisana ao anjara. Soraty ao amin'ny komantera izay vehivavy rehetrarehetra fantatrao ao amin'ny baiboly ny mombamomba anazy izay lesona azo tsoahana avy amin'ny fiainany izay mahita valiny maro indrindra sady marina amin'ny 31 marsa dia mahazo an'ilay 5,000 ariary. Fa androany kosa antsika dia ny toriteny avy ao amin'ny Matio 5:5. Matio 5:5 ny 19 ka hatramin'ny 20 no akatsika lesona androany. Fa mialohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra dia hiara hivavaka alohantsika rehetra. Jesosy ianao izay nanangana ny vehivavy tamin'ny maty no angatahako koa hanangana izay vehivavy rehetra miaino an'izao hafatra avy amin'ny teninao izao amin'izay karazam-pahafatesana rehetra mahazo azy, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-pihetsepo, na ara-pifandraisana, na ara-bola, amin'ny lafiny rehetra Jesosy indrindra fa ny ara-panahy. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay nitsangana tamin'ny maty ho santatra ny fitsangananay amin'ny maty ary nanangana ny vehivavy rehetra amin'ny fahafatesany koa no metrahako sy anakinana izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka ny Matio moa zany no filazantsara boky na lahatra voalohany indrindra ao amin'ny testameta vaovao. Amin'ny kristianina ny soratra masina, ny baiboly dia fitambaran'ny testameta taloha izay boky iombonan'ny kristianina amin'ny jiosy sy ny silamo ny akamaroan'ny testameta taloha, fa ny testameta vaovao zany no miavaka ho an'ny kristianina manokana. Dia ny Matio no boky voalahatra voalohany ao amin'ny testameta vaovao, fa tsy Matio tsy akory no voasoratra voalohany tamin'ny boky tamin'ny testameta vaovao. Ny Tesalonianina voalohany, ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika no tenin'Andriamanitra amin'ny testameta vaovao voasoratra voalohany. Izany hoe ny testameta vaovao zany efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, efa niakatra tany an-danitra, efa nihaona tamin'ny Paoly apôstôly, efa nanoratra i Paoly apôstôly, efa avy nitory filazantsara, efa nanangana fiangonana samihafa tanatin'izany ny fiangonana tany Tesalonika, zay vao nanoratra tamin'io fiangonana io Paoly satria efa gadra moa izy noho ny fivavahana, noho ny fitoriany an' Jesosy Kristy sy noho ny fivavahana, zany hoe efa taty farabe taty zany voasoratra ny testameta vaovao. Ary Paoly no nanoratra voalohany, dia i Paoly ilay tsy nahita ninninona afa-tsy ilay nihaona tamin'i Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty tany Damaskosy zany no nanomboka nanoratra, fa i Matio izay mpianatry Jesosy niaraka tamin'i Jesosy teo foana, mbola tsy avy dia nanoratra izy fa efa avy nanoratra zany Paoly zay vao nanoratra indray i Matio izay nahita maso, nanatry maso an'ity zavatra tantarain'ity Matio, fa tsy nanoratra avy dia fa hoe niseho ilay izy dia tsy nanaraka tsara an'ilay zavatra niseho izy, fa lozany nanoratra ohatra ny ataontsika ankehitriny hoe ohatra mahita zavatra tsara be dia
tsy mijery tsara an'ilay zavatra misehontsika fa malaky be mihitsy enregistre, maka sary, maka video. Tsy izay no nataony Mathio. Fa efa taty afara mihitsy izy efa niasany fanan'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika kristianina mino hoe ny soratra rehetra ao amin'ny Baiboly dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Zany hoe vao nanaraka an' Jesosy zany Mathio, Levi ny anarany tamin'io fotoana io, mpamory hetra i Levi. Fahavalony zanak'Israely zany satria mpamadika. Ohatran'ireo mpamadika tamin'ny andron'ny fanjanahantany zany, niasa ho an'ny Frantsay mba hampijaliana ny Malagasy i Levi teto. Zany hoe niasa ho an'ny Romanina mba hanaparan'ny Romanina fahefana maka hetra tafahoatra amin'ny Jiosy i Levi. Na i Mathio no natsoiny Jesosy ho tonga mpianany. Dia tsy hoe za efa mpanoratra, mpanao calcul, efa gestionnaire d'impôt dia rehefa manaraka an' Jesosy dia lozako manoratra an'izay zavatra niseho koa. Efa taty afara Mathio vao nanoratra ny zavatra hitany sy natrehany maso izay anjarantsika androany. Zany hoe i Mathio, ilay Jiosy, niandry ny fahatongavan'ilay Mesia nandrasan'ny Jiosy zany eto no manoratra. Mino i Mathio fa i Jesosy, ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty dia tena ilay Mesia tokoa. Tena Jiosy zany izy tena nahita an' Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana izy nahita an' Jesosy maty tao am-pasana izy ary nahita an' Jesosy nitsangana tamin'ny maty zay vao nanoratra ny zavatra hitany tany aloha. Raha jerentsika ny fomba fitantaran'ny Mathio mba azahoantsika tsara n'ilay toko 7 izay ho vakiako any manomboka amin'ny toko 9 any zany Mathio. Toko 7 moa ilay toriteny malaza be, ilay toriteny nataon'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Ino no tantarain'i Mathio any amin'ny toko 7. Manomboka amin'ny toko 9 amin'izay rehefa vita ilay toriteny nataon'i Jesosy tany an-tendrombohitra dia nanasitrana ny asa nataon'i Jesosy. Nanasitrana boka aloha izy. Dia avy eo izy nanasitrana n'ilay mpanompon'ilay kapiteny. Ilay boka no nisitranin'i Jesosy voalohany rehefa vita ilay toriteny. Zany boka zany teo amin'ny Jiosy sy tamin'ny tontolo taloha, tamin'ny mbola tsy nisy ny fitsabonan'ireny boka reny, dia natoka-monina napetraka any alavitra be any sao dia mamindra satria ny abokana dia mifindra. Tsy nahita mpanafody tamin'izany fotoana zany dia ny fanafody tokana hitan'ny olona tamin'izany fotoana zany dia ohatrany tamin'ny mbola tsy nahitana vaksin'ny Covid dia mitoka-monina, tsy mahazo mifandray amin'ny olona. Zany hoe ny olona farany nahilika indrindra tsy nahazo mifandray tamin'ny olona no nositranin'i Jesosy voalohany tantarain'i Mathio amin'ny toko 9. Dia avy eo izy kapiteny imagineo zany hoe kapiteny, olona kapiteny Romanina manana ny maha izy azy manantona an' Jesosy fa ny mpanompon'ilay kapiteny no marary. Ity moa misy teolojianina zany manao interprétation hoe mety hoe zanak'ilay kapiteny io satria hitantsika tsara tamin'ny anarantsika tany amin'ny testamenta taloha fa rehefa misy mpanompo dia azon'ny tompony ataony manambady an'ilay mpanompo dia miteraka amin'ilay mpanompo dia lasa zanan'ilay zanak'ilay mpanompo. Fa tsy lazain'i Mathio eto moa zany izay contexte zay satria Mathio dia Jiosy nanoratra ho an'ny fiangonana Jiosy tonga kristianina. Zany hoe tsy manazava contexte intsony zany izy hoe mpanompo ohatrany ahoana moa io, fa ny mpanompo dia isan'izay tsy misy miraharaha indrindra. Ohatrany hoe mpiasanao ao an-trano ilay tsy raharahintsika amin'izao andro iainantsika izao zany rehefa marary izy indraindray atsika kristianina raha tsy tonga saina mihitsy hoe mba hoentiko any am-piangonana, hoentiko hositranin'i Jesosy ity mpanampoko an-trano ato ity ohatra. Fa ity kapiteny ity dia niazakazaka tany amin'i Jesosy, nangataka an' Jesosy hanasitrana ny mpanompony.
Zany hoe ny olona nailika indrindra, ny olona ambany indrindra no nositranin' Jesosy voalohany araka ny fitantarany Matio anazy. Aorianan'izay dia nanasitrana olona azony demoniaka maro koa Jesosy. Zay moa ny ainatsika anazy ankehitriny, ohatrany hoe zay devoly foana no entina sitranin' Jesosy, fa raha ohatra ka abokana zany tsy sitranin' Jesosy zany fa efa misy fanafody siansy manasitrana an'izany. Zany aretina normal zany tsy hain' Jesosy fa ny demonia foana. Samy sitranin' Jesosy tompoko, na ny aretin'ny vatana, na ny areti-panahy, zay moa ny demoniaka. Ny areti-panahy dia sitranin' Jesosy koa. Ny areti-tsaina, le marary any amin'ny tobo marary saina reny, misy ny marobe tsy afaka mandeha mitsabo tena any amin'ny tena mpitsabo marary saina, dia tena mijoro vavolombelona za mpiandry nahita olona marobe marary saina nositranin' Jesosy tany amin'ny toby, fa tsy ny demoniaka ihany. Fa ny mahagaga dia zao, amin'ny faraparan'ity toko 19 ity dia faranan'ny Matio amina tantarana olona zay te hanaraka an' Jesosy noho ny amin'ireo zava-mahagaga sy fanasitranana fotsiny ireo ny toko 19 dia hozy Matio hoe tsy izay ny anarahantsika an' Jesosy, tsy fitadiavana fanasitrana ny vatana, saina, fo, fanahy fotsiny, fa hozy Jesosy hoe tamin'ireo le te hanaraka anazy ireo hoe ny zanak'olona tsy manana izay hipetrahany lohany, tsy fitadiavana fananana tompoko ny fanarahana an' Jesosy na dia manasitrana ny zavatra rehetra ara Jesosy, tsy fitadiavana fanasitranana fotsiny. Io tsy dokotera hoe rehefa marary fotsiny vao mandeha any amin'ny dokotera dia rehefa sitrana tsy miverimberina antsony. Tsy izay zany le Jesosy. Tsy izay ny tanjon'i Jesosy rehefa manasitrana hoe sitrana dia andana amin'izay. Dia mbola mitohy zany amin'ny 19 mitohy amin'ilay toriteniny anarantsika tamin'ny lahady voalohany, fa tsy ny olombelona ihany no ananan' Jesosy fahefana manasitrana, fa nampitsahatra ny tafio-drivotra sy ny ranomasina manonja be koa Jesosy. Ity ilay ekoteolojia izay efa nianarantsika, zany hoe Jesosy zany rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao dia tsy isika olombelona fotsiny ihany no novonjeny, tsy ny olombelona ihany sy ny fanahy tao anatin'ny olombelona ihany no nananan'i Jesosy fahefana, fa manana fahefana amin'ny zava-boary rehetra Jesosy. Nianarantsika tamin'ilay toriteny voalohany fa Jesosy mbola tsy tany amin'ny testameta taloha izy amin'ny maha Jesosy olombelona teraka ara-nofo anazy, fa Andriamanitra efa hatramin'izay nanana fahefana nihazona ny ranon'orana tsy nilatsaka Andriamanitra tamin'ny tantarany mpaminany Elia izay nianarantsika tamin'ny lahady voalohany. Eto indray dia mbola asehon' Jesosy rehefa mitantara-pamonjena fa manam-pahefana amin'ny tafio-drivotra sy ny, zany hoe manam-pahefana amin'ny cyclone sy ny tsunami sy ny rivo-doza sy ny zava-boary rehetrarehetra Jesosy. Zay no mahatonga ny hatrany amin'ny tantarany Noa rehefa namonjy any Noa mianakavy Jesosy dia tsy olombelona fotsiny nampidirana tao anatin'ilay sambo lehibe, fa novonjena koa ny biby. Ny zava-maniry moa zany mbola maniry soamantsara izy, rehefa vita ny orana dia tsy ilaina ny nampiditra anazy tao anaty sambo fiara. Zay ilay fantatsika tsara ao amin'ny Jaona toko 7:9-10 hoe izao tontolo izao no novonjen'Andriamanitra fa tsy ny fanahin'olombelona fotsiny. Ny olombelona, ny momba ny olombelona ray manontolo, vatana, saina, fanahy, ny fifandraisana, ny ara-bola, ny ara-pahasalamana, ny rehetrarehetra no novonjen'i Jesosy, fa tsy ny fanahy fotsiny. Ny zava-boary izao tontolo izao dia novonjen'i Jesosy. Izay no mahatonga antsika kristianina tsy mitory teny amin'ny olombelona fotsiny, fa mandray andraikitra koa tsika amin'ny zava-boarin'Andriamanitra izay vonjen'Andriamanitra miaraka amintsika olom-bovonjy.
Avy eo dia nanasitrana ny malemy koa Jesosy. Mbola Matthieu 5:9 io. Nanasitrana kilemaina. Isika kristianina koa dia tsy natao hanilikilika an'ireny olona manan-kilema ireny, fa tiany Jesosy ireny, vonjeny Jesosy ireny. Amintsika any Madagasikara moa zany mazava ho azy eo ny fahasahiranana sy ny fahantrana fa tena tonga saina rehefa mijery ny fiangonana aty ivelany hoe rehefa manao infrastructure ry zareo dia tena mijery tsara mihitsy hoe misy afaka hidirany chaise roulante, misy afaka efa maromaro ihany moa ny fiangonana zany mba miezaka hoe manao tentanana ho an'ireny le tsy maheno reny. Fa ny fiangonana kristianina ve indrindrandrindra mba mijery hoe atao ahoana ny fitoriana filazantsara amin'ny marenina, amin'ny jamba, amin'ny kilemaina. Jereny Jesosy sy sitranin Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Ary mialohany ty toko 5:20 izay anjarantsika ty moa dia ao anatin'ny fanaovana débat Jesosy zany hoe araka ny fitantarany Matthieu anazy zany, na mpianatra tany an-tendrombohitra aloha Jesosy nitory-teny Jesosy. Avy eo nanasitrana ny karazan'olona voailikilika sy adino rehetrarehetra Jesosy dia amin'ny 4:10 amin'izay tonga ny mpianatra Jaona nanontany an Jesosy hoe fa ahoana moa nareo no tsy mifady hanina nefa izay mpianatra Jaona mifady hanina, ny fariseo mifady hanina. Mifanaraka tsara amin'ny fotoanan'ny karemy sy ny fotoanan'ny Ramadan izay iainantsika tsara amin'izao zany. Naliana an'ireto olona reto dia ilay fombafomba. Maninona nareo protestanta, maninona nareo fiangonana ranona tsy mifady hanina ohatranay mifady hanina. Dia Jesosy tsy niteny mihitsy hoe tsy ilaina ny mifady hanina. Ary ny tradisionan'ny karemy izay tradisionan'ny fiangonana kristianina hatramin'izay dia tena niainga arabaky teny mihitsy tamin'ilay Jesosy nifady hanina 40 andro sy 40 alina talohany nanombohan'ny ny asa misionany, izany hoe tsy ilay fifadian-kanina no olana, ary tsy ilay fifadian-kanina koa no zava-dehibe indrindra. Satria ny mpianatra Jesosy dia tsy nifady hanina. Izay no nahatonga an'ilay fanontaniana. Ary tadidiko tsara tamin'ny mbola komity ny fiombonan'ny fiangonana Loterana eran-tany tamin'izay dia saika napaka tamin'io ny fivoriam-be. Novonjeko voalohany mihitsy, mbola zaza 20 taona moa za tamin'izany vao voalohany nandeha, tsy nahazo ondraha fa mbola makamaka ondraha karakory tsara fa andeha ny ady hevitra n'olo reto ato. Nisy fiangonana avy aty andrefana zany, avy aty Eoropa saika nametraka hoe andao tsika fiangonana Loterana eran-tany koa anao fifadian-kanina ny kareny. Dia nijoro ny Afrikanina rehetrarehetra sy ny fiangonana efa amin'ny tany mahantra tamin'izay hoe ataovinareo efa voky hanina isan'andro any amin'ny toerana misy anareo ihany ny fifadian-kanina, satria zava-dehibe zany amin'ny kontekstinareo. Fa aminay efa sahirana mitady ny hohanina isan'andro, efa misaotra an'Andriamanitra ary raha mahita ny atsasaky ny kibo hohanina, tsy mifanaraka amin'ny kontekstinay ny mifady hanina tompoko. Fa zahay rehefa sahirana ny mitady ny hohaninay, ka rehefa sendra mba mahita zahay dia tsy mifanaraka amin'ny kontekstinay le hoe asiana fifadian-kanina. Raha atao fomba hiarahana ohatran'izay. Dia izay koa ny mahitsiny Jesosy teto. Hoe misy karazana konteksta tsy mifanaraka amin'ny fomba fivavahana, fanehoana ny mpanompon'Andriamanitra tsony ilay fifadian-kanina raha amin'ny konteksta ohatran'izay. Zay moa no protestanta ny protestanta, i Lutera izay nitarika ny reforma dia nikontekstualize ny zava-misy, satria tamin'ny 500 taona lasa olona efa mahantra, olona efa ao anatin'ny aretina, efa ao anatin'ny tsy fananana no mbola teren'ny fiangonana handany vola be anamboarana n'ilay basilique de Saint Paul, Saint Pierre azafady tany a Roma,
De io lay nitoeran'ny Lotera hoe non, tsy natao hamonoana ny olombelona hanamboarana trano fiangonana mijoalajoala ny fivavahana, fa natao hamelomana ny olombelona. Ny olombelona important noho ny trano fiangonana, ny olombelona important noho ny fanitarana. Fa tsy ny olona efa mahantra, efa sahirana mitady rakitra ariary zato no mbola totorana adidy lafo be, de terena ohatrany tamin'ny 500 taona lasa hoe iakina ny famonjenanao, ny tsy maintsy hifadianao hanina, na tsy maintsy handoavanao adidy, tsy maintsy handoavanao rakitra am-piangonana. Izay no nahitsiny Jesosy teto mialohany ty tenin'Andriamanitra anjarantsika ty. Mifandray tsara am'izay, zay ny malava be ny introduction koa, ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika eto. Ny vehivavy isan'izay voailikilika na teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny fivavahana indray zany no anjarantsika amin'ny Matio 7:15 ka hatramin'ny 9:20. De ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nilaza izany taminy izy, zany hoe raha mbola niresaka tamin'ireo le nikanizy ozy zay tamajunga tany zay momba ny fifadian-kanina tamin'i Jesosy zany reto mpitondra fivavahana sy mpianatra Jauna reto de indro avy ny mpanapaka iray de ny akoka teo anatrehany. Ity tantara ty moa de sady voatantarany amin'ny Marka 5 no voatantarany amin'ny Lioka 5. De i Marka sy i Lioka de tena manazava tsara mihitsy hoe mpanapaka ny sinagoga ity mpanapaka ty, fa tsy nazavain'ny Matio amin'ny antsipiriany. Mpanapaka ny sinagoga zany hoe mpitondra fivavahana, ohatra reto mpitondra fivavahana mikalizy amin'ny Jesosy reto foana koa ity, tonga manapaka ny ady hevitra teolojika zay ataon'i Jesosy ty, satria tsy any ny mahamaika anazy. Zavatrafany namaika nyty mpanapaka ny sinagoga ty, Jairo ny anarany mpanapaka ny sinagoga tany Kapernaum izy araky ny filazany Marka sy Lioka anazy na de tsy lazain'ny Matio aza. Ao anatin'ny discussion teolojika zany ny mpitondra fivavahana sy ny mpianatra teolojia no tonga ity mpitondra fivavahana hafa tsy nivaky lohady hevitra teolojika fa maika hamonjy ny zanany vavy ity. Tonga izy de niankoka izy niankoka nanetry tena teo amin'ny Jesosy izy. Fa tsy hoe za mpitondra fivavahana manatona an Jesosy tena amin'ny fahasahina mihitsy hoe za ny tena mahay. Fa niankoka teo amin'ny Jesosy izy de niteny hoe maty voateo ny zanako vavy. Maty voateo ny zanako vavy. Fa andeha re, mametraha tanana aminy de ho velona izy. Mahay teolojia ty mpitondra fivavahana ty fa nino izy fa Jesosy io rehefa mametra tanana amin'ny zanany vavy de ho velona lay zanany maty. Tsy hoe olona tsy mahalala izy ka mandeha amin'ny finoana fotsiny ihany, fa tena mpanapaka ny sinagoga, mahalala ny testameta taloha tsara izy, fa mino fa Jesosy mahay manangana ny maty. Mbola tsy nisy fitantarana fananganana ny maty mihitsy atao amin'ny Matio, fa ity lehilahy ty de avy de fa nino hoe mahay manangana ny zanany amin'ny maty Jesosy raha mametra tanana aminy. De nitsangana nanaraka azy Jesosy mba mpianany. Tsy nisy ady hevitra, avy de nialany Jesosy zany le ady hevitra teolojika teo, na nisy conclusion na tsy nisy conclusion, fa lasa Jesosy nitsangana handeha melona an'ity zanaky ny mpanapaka ny sinagoga zay tonga niankoka teo anatrehany mba hamelomany Jesosy ny zanany ity. Ary indro nisy vehivavy ray, zany hoe vehivavy hafa ndray zany ty, zany hoe tapaka aloha le ady hevitra teolojika,
andalana andeha amelona ty zaza vao maty tokony enjikenjena malakilaky zany tena ataovy malakilaky sao de tena maty tanteraka fa mbola vao maty mety mbola ho avotra no nisy vehivavy hafa ndray mi-interrompre ndray izy narary nandeha raha nandritra ny 12 taona ndray ty vehivavy ty. Asa moa de ahoana loatra ny herin'izany vehivavy nandeha raha nandritra ny 12 taona tsy maty zany fa vehivavy rehefa tonga ny fadimbolana de tena hitako hoe mihena ny heriko te atory lava kamo lava ka raha tanatin'ny 12 taona angamba ny tratran'izany de asa fotsiny. Fa ty vehivavy ty de tao anatin'ny 12 taona nandeha raha nakao aorinan' Jesosy izy nitsaitsaika izy tsy nasako oatra n'ity lehilahy ty hoe niankoka teo anatrehan' Jesosy fa niodina tany aorinan' Jesosy izy de nikasika ny morotongotra akanjon' Jesosy tany amin'ny farany ambany tany, tsy nikasika ny lohan' Jesosy izy, tsy nikasika ny tanan' Jesosy izy, tsy nikasika ny vatan' Jesosy akory aza izy satria teo amin'ny tontolon'ny Jiosy de maloto zany vehivavy mandeha raha zany indrindra anatin'ny 12 taona zany de efa malaza mihitsy zany hoe ty le mandeha raha foana satria araka ny fitantaran'ny Matio sy Marka sy Lioka moa tena mitantara amin'ny Atsipriany mihitsy hoe efa nandeha nitsabo tena efa nanao an'izao rehetrarehetra zao zany hoe efa hain'ny olona rehetrarehetra zany iny le mpandeha raha le maloto mandeha manatonatona an' Jesosy aty tena izy tena ny koa raha ny hevitra ny tenany hoe maloto de tsy nasa nikasika fa nanararoatra ny olona marobe ny fanosoloso teny de kasiko kely fotsiny ozy izy ny akanjon'ity Jesosy ty de ho sitrana zany. Fa hoy izy anakapo hoe na ny akanjony ihany aza no voakasiko de ho sitrana aho. Ary Jesosy niodina niafiafy izy tsy nisehoseho izy fa Jesosy no niodina mijery azy. Tsy navelan'i Jesosy fotsiny hoe sitrana izy de zay. Hitan'i Jesosy zany ity vehivavy izay nangalangalatra fotsiny ty de tsy nataon'i Jesosy sary tsy hita koa hoe za fa maika andeha nasitrana ny vehivavy raika ary fa velao any izy fa efa sitrana no niodina Jesosy de nahita azy ka ny teny hoe matokia ry zanako vavy ny finoanao no efa nahasitrana anao de sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Matio moa de tsy manome detay be izy raha ny tantaran'ity zavatra nitranga ty araka ny lazaiko teo Matio le nanatry maso tsy nitantara zavatra maro be izy fa i Marka sy Lioka zany no manome detay hoe tsy nanaiky mihitsy Jesosy raha tsy niteny ampabe maso ty vehivavy ty hoe iza le nikasika anaka teo. Mila nasain'i Jesosy nijoro vavolombelona ampabe maso mihitsy ty vehivavy sitrana ty fa tsy ohatran'ny an'ny Matio hoe Jesosy fotsiny no nahita anazy sitrana fa araka ny fitantaran'ny Marka sy Lioka de nasain'i Jesosy nijoro vavolombelona tamin'olona rehetrarehetra teo mihitsy ty vehivavy ty hoe nahazo fanasitranana nikasika an'i Jesosy ilay vehivavy maloto mandeha raha. Fa ny fitantaran'ny Matio de Jesosy ihany no nahita anazy sy niteny taminy hoe ny finoanao no nasitrana anao. De nitohy indray le tantara zany hoe zay fotsiny zany ny zavatra niseho teo sitrana soamatsara ilay vehivavy narary tao anatin'ny 12 taona de nanohy ny dian'i Jesosy andeha anangana maty ilay zanaka vaviny Jairo. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba de niteny hoe mialato anareo. Lay mpitsoka sodina sy mpitabataba amin'ny faty zany
no noroasin'i Jesosy indray miala teo fa tsy maty razazavavy fa matory. Miala ato anareo mpitabataba sy mpitsoka sodina satria maty razazavavy fa tsy maty zany io fa matory, hoy Jesosy. Teny io mazava ho azy olona efa hitany maty zao ve no avy ianao avy any miteny hoe tsy maty io fa matory? De niome vao maika niomery zareo a. Tsy nakalagy an zareo nome Jesosy araka ny fitantarany Matio a, fa rehefa niala teo reo olona reo, niala teo reo olona niomeme sy nitabataba sy nitsokatsoka sodina reo a, de zay vao niditra Jesosy a, Jesosy rery any a, sy ilay zazavavy, tahaka ny Elia rery any a, sy ilay zazavavy, de niraisin'i Jesosy ny tanan'ilay zazavavy a, de nifoha izy. Noraisin'i Jesosy ny tanan'ilay zazavavy efa maty a, de velona ilay zazavavy. Ary nilazan'izany de niely tamin'izany tany rehetra izany. Ry Ray Masina, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ny mahatoro-teny anazy moa zany sady efa nataoko lava be ny fampidirana teo a, de lesona avy hatrany no raisintsika. Matio raha teo tsy nanao tantara lava be misy detay lava be, fa ny lesona lehibe sy mazava sady fohy nasehony Matio a, tantarain'izao soratra masina izao de hoe manangana ny vehivavy amin'ny maty Jesosy. Jesosy de tsy tonga hamelona ny fanahy izay mino sy mazoto mivavaka fotsiny, na manome hery ny lehilahy mpitondra fivavahana fotsiny de manao par procuration amizay ireo lehilahy reo no natao manasitrana sy mamelona ny vehivavy, fa Jesosy ilay Andriamanitra masina de manatona ny vehivavy maty, mamela ny tenany kasiany vehivavy mandeha rà mba hahavelona azy. Lesona telo zany a, mazava sy tsotra no fampaherezana ho antsika vehivavy androany. Voalohany, Jesosy no manatona antsika vehivavy. Maty, tsy afaka mihetsika, tsy afaka miteny, tsy afaka miaro tena, tsy afaka manao ninonina ty zazavavy ty fa miapatra eo ambony fandriam-paty no tonga Jesosy manatona, mandray ny tanany a, de velona ny vehivavy efa maty. Ny lesona faharoa zany mifandray am'izany de zao hoe tsy mila tsika vehivavy akory aza tahaka ny mouvement féministe ivelan'ny fiangonana hoe mila mifamorivory atsika de mila matanjaka atsika de mila manao aktivista atsika de ndao tsika hiady. Fa lehilahy ray n'ity zazavavy ity no nitsangana, niazakazaka, nanantona an' Jesosy, niankoka teo anatrehan' Jesosy, nitalao ho an'ity zanany vavy ity. Misy lehilahy mitalao am' Jesosy, miady ho atsika, izany no ilay ray tahaka an'Andriamanitra ray, mitotototo midina avy any an-danitra tonga aty an-tany hamonjy atsika vehivavy, hamonjy an'izao tontolo izao, ny lehilahy, ny vehivavy, ny
biby, ny zava-maniry, ny zavatra rehetrarehetra no nahatongavan'Andriamanitra taty am'izao tontolo izao nidinany avy any an-danitra, niazakazaka nitotototo tahaka ny lay mpanapaka ny sinagoga, Andriamanitra hamonjy hamelona antsika vehivavy. Ary ny afatra fahatelo farany izay tena lehibe indrindra de zao. Tadidio tsara fa efa fantatry ny rehetra fa efa maty zany ty vehivavy ty no nitsangana tamy maty, zany hoe ohatrany lolo vokatra zany ty vehivavy ty, olona efa maty no nitsangana indray. Vao mainka ohatrany hoe vao mainka menatra hafa-baraka hoe zaka ke le lolo vokatra nitsangana tamy maty, vao mainka handositra, vao mainka atahotra mason'olona de tsy hiteniteny, tsy hisehoseho vahoaka ntsony fa fantatran'olona iny le fa maty nitsangana tamy maty iny. Fa tsy zay ny vehivavy atsangan' Jesosy amy maty, fa niely eran'ny tanàna ho fijoroana vavolombelon' Jesosy manangana ny vehivavy izany. Ndraindray tsika vehivavy mieritreritra hoe za ze vehivavy kely ty, za raha mba efa mba nahazo ohatran'izao, aleo hipetraka tsara fa tsy hiteniteny. Ataon'i Jesosy fitaovana hitoriana ny heriny isika vehivavy, fa tsy natao menamenatra hoe ity za ze mba efa narian'ny fiangonako tary efa maty tary ary mbo nitsimpon'ny ny fiangonana tary nitsangana tamy maty de mbola hiseho aninona koa. Nataon'i Jesosy hitory an'izany. Jesosy manangana sy mamonjy ny vehivavy zany isika vehivavy, fa tsy natao ho menamenatra na atahotra mason'olona na vao mainka ary hihidy handositra ny olona, fa tsy hitory an' Jesosy manangana ny vehivavy amy maty. De ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.